ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmaraba tsika rehefa malala tratra ity alarobia fa 9 ny volana Jona ity dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy ry havana amin'izao fetim-pirenena izao. Miarahaba ny isambatan'olona ny malagasy manontolo 5 tapitrisa isika mpanaraka ny mofinaina noho ny tombonandro meny tompontsika ka miara-mifaly n'ity fetim-pirenena ity. Nahoana dia izao misaotr'Andriamanitra tsika fa nomen'Andriamanitra tanindrazana, nomen'Andriamanitra teny, nomen'Andriamanitra vahoaka malagasy, nomen'Andriamanitra izay mba hiavahantsika amin'ny firenena maro eto ambonin'ny tany. Manana tany lehibe tsika 900 kilometatra tora-dro mahery, firenena lehibe noho ny Frantsa sy Benelux mitambatra. Nomen'Andriamanitra vahoaka izay tsy linady fa vahoaka mba manana izay atsika hoe fitiavanamana, fitiavana ny fandriam-pahalema, marina loatra fa be dia be ny insécurité tsy roa. Saingy izao kosa raha oharina tao anatin'izay ataontsika hoe 100 taona ny iainantsika izay teto amin'ny teny ity dia misaotr'Andriamanitra tsika fa tsy mbola nisy fifamonoana na eo aza hoe misy ny olana maro samihafa amin'ny mpiarahamonina izay petranga amin'ny fiarahamonina rehetra dia firenena izay mba lamina ihany sika, arovan'Andriamanitra ka tsy dia misy hoe cataclysme naturel dia tena hoe nandrava ny fahantrana iny eo. Fa ny fahantrana miankina amintsika no andresentsika azy, miankina amin'ny finiavantsika. Zay ny irariana ho antsika mianakavy ry havana amin'izao 9 Jona izao, manankina ny firenena amin'Andriamanitra ary hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra dia miraso antsika mianakavy ry havana. Ny mofinaina voalahatra ao antsika moa dia ny Luka 2:20, Luka 2:24 ka hatramin'ny 4:30 izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary metandrema fandrao ny fonareo ho vesaran'ny vokatry ny fisotrotoaka sy ny fahamamona ary ny fiahihina izao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany androany, fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrihan'ny zanak'olona. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ho fahamarinana. Amen. Fampitandremana ity toriteny nataon'i Jesosy ty amin'ny 4:30 mitandrema fandrao ny fonareo ho vesaran'ny vokatry ny fisotrotoaka sy ny fahamamona amin'izao fiainana izao ka ho avy tampoka anareo tahaka ny fandrika izany androany. Fampitandremana lay vombolana hoe mitandrema proseko no ampiasain'ny Luka eto. Proseko izay raha jerena dia voambolana fampiasan'ny tantsambo, voambolana fampiasan'ny tantsambo na ro mpiandakana ka manao izay ahatongavan'ilay lakana na manao izay ahatongavan'ny sambo eny amin'ny seranana na eny amin'ny tany. Raha amin'iteny izany hoe mitandrema dia izao aoka ny masonao hibanjina ny tanjona, aoka ataonao izay ahatongavanao eny amin'ilay tanjona. Zay ny dikany, mitandrema ianao, miambena ianao, atao izay ahatongavanao amin'ny tanjona, mifahara tsara, mijoroa tsara, mieritrereta tsara, mpanjino ilay tanjona dia atao izay ahatongavanao eny amin'ilay tanjona. Ny hoe mitandrema zany dia tsy hoe olona tsy hoe zavatra statika hoe dia miandry tsy manao nininy, tsy izay loatra, fa olona izay manana tanjona mazava, olona manana programa mazava hoe ataoko izay ahatongavan'ity sambo ity na ataoko izay ahatratrarako ny tanjona eny. Mazava ho azy fa ny fiainan'ny mpino dia fiainana misy tanjona. Mazava ho azy fa ny fiainan'ny mpino dia fiainana misy lalana mazava tian'Andriamanitra hitondrana azy. Ary dia izay mahatonga ny tompo eto hitemina hoe mitandrema, izany hoe aza adinoina ilay tanjom-piainanao mpino, aza adinoina hoe ianao dia manana tanjona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary lay ity an'ity tany izay honenanao ity dia toy ny rano, misy onja, misy zavatra manahirana mety tsy ahatongavanao an'ilay tanjona, mahavariana anao ka mahatonga anao latsaka ny anatin'ilay onjan-drano na tahaka izany dia izao aoka ny masonao hibanjina mandrakariva ilay tanjona eo.
misy io lay tany lay seranana no zany dia aoka ianao hibanjina azy raha miteny mitandremotsy zany dia fanairana io fanairana ny mpino tsy hovariny fanairana ny mpino atsiary fa misy zavatra misy tanjona tsy maintrotra tany leo izy mitandre marinareo fandrao ny fonareo ovesara ny fisototoka raha toa ka mijery an'le hoe ovesara ny fisototoka dika teny sasany tsy de tena miresaka loatra lay hoe fisototoka fa ndraindray raha hoe dika teny moa zany efa misy mavesabesatra ny hoe ovesara ny fisototoka fa ny vokatry ny fisototoka fa vokatry ny fihinanana sy ny fisotrona zay mihitsy no azo lazaina tena mahadika azy ao hoe ovesara ny fihinanana sy ny fisotrona zay lay vombolanao toy ny hoe misy zany karazan'olona lioka moa zay lioka moa dia manoratra ho an'ireo jentilisa ho an'ireo zay jentilisa niva kristianina ny grika ny koritianina ny efesianina zay tia misakafo zay tia fety tia fantatsika fa ny grika no isan'izay tia ny nanompo ny bacchus zay tompona amin'ny fihinanakanina amin'ny fisotrona bacchus na dionysos zay tompona tamin'ny fihinanakanina sy ny fisotrona sy roatsika hoe karazana fahafinaretana na plaisir tahaka zany dia izay ny tia milioka atao hoe mavesatra nge io e manavesatra ny fonareo io manavesatra ny fonareo io raha toa ka jerena le teny hoe mavesatra le teny de hoe baruno zany hoe mavesatra ka mahatonga tsy ahafahana mieritreritra mahatonga tsy ahafahana mamakafaka raha toa ka vesaran'io le fonao de manjary tsy manana fifantohana ianao ka tsy tratranao ntsony lay tanjona tian'Andriamanitra tianao mahatongavana ianao tahaka ny mpanamory sambo dia rehefa mavesatra ny fonao de miena ny fifantohanao miena ny fitiavanao lay asa mety ho kivy eny am-pandehanana miena ny fifikirana am'lay tanjona ary de zay nanoharan'le hoe anankiray mety manavesatra ny fo io tsy hoe ny fisotrona ihany ndraindray mantsy ny atsika moa zany ty dika ny teny malagasy fa ao anatin'ny fisotrona fa tsy fisotrona ihany lay izy tsy fisotrona ihany fa tena hoe ny fihinanana sy ny fisotrona ary dia ny fisotrona ihany moa nresahanao fa misotro sy mihinana mihitsy le izy ary misotro tsy mihinana tsy ny zava-mahadomelona ihany fa lay plaisirany lay fahafinaretana zay mahatonga ny ole hoe mifanakaiky am'le fiahiahina zao fiainana izao dia raha tena jerena de ny hoe misy eo manao hoe tandreminareo fa ovesara ny vokatra lay vokatra de ny hoe misy vombolana ampiasain'ny lioka ao le hoe craie-palais zay ny craie-palais zay ampiasainy ami'io teny io zany hoe tandremo tsara fa ny craie-palais zany hoe lay vokatra lay craie-palais dia fanina na aretina ndo vokatry ny fisotrona ny mpisotro misotro toka ora de mahafantatra an'le teny sanatria le tsoina hoe makafoka ary dia iny le craie-palais zany hoe ndraindray rehefa tena mavesatra lay aritsiny ihany ny craie-palais koa tsy hoe aretinandro ihany na fanopanina vokatry zay fa izao koa mety ny sakafo hanina koa de miteraka craie-palais zany hoe miteraka malalaise nareo miteny frantsay zany hoe tsy azonao ny ainao rehefa be loatra lay hoanina be loatra lay sotrona ary dia manjary ndraindray de manjary tonga any amin'ny fahavarianana mihitsy na filiba de io zany de olioka manao hoe tandremo fa rehefa tia jaona manazava an'io rehefa tia zao tontolo zao loatra de manjary fanina manjary tonga lay craie-palais ary tsy tonga anao eny amin'ny toerana tokony ho izy lay sambo zay nanoharana azy tsy tratranao io tanjon'io rehefa
tratran'lay kiraim-palenao zany hoe tratran'lay lay fitiavana lay fiainana lay fitiavana tafahoatra izao tontolo zao lay fitiavana lay filibana mihitsy ara de tratran'lay kiraim-pale zany hoe fanina tsy mahita lalana tsy tratra lay tanjona very eny am-pandehanana ary mety ho simba mihitsy aza ny zavatra zay tokony atao. Dia ny faharoana mbola tenenina eo koa Luc de mbola manazava hoe tsy io ihany mety mahavoa anao fa misy le tenenina hoe tsy kiraim-pale ihany fa mete ao amin'io andininy fa 430 ny teneniny Luc hoe mete intoxication mihitsy ny malaza azy intoxication zay efa iviny faharoa ny atao hoe ivronnerie na ny ivresse zany hoe raha miteny izy hoe avy vokatry ny fahamamona dia efa intoxication tena voalohany zany hoe poizina poizina mihitsy nge rehefa tafahoatra loatra ny filibana tafahoatra loatra ny fitiavana fiainana ny hoy dijon hoe anaka aza ty loatra izao tontolo zao enao fa io teneny Luc io lasa meteno aterina zany hoe lasa manjary misy intoxication manjary misy poizina ary misy kiraim-pale zany hoe indraindray mety miteraka fahavarianana miteraka aretinan-doha miteraka tsy fifantohana fa zao mety miteraka aretina mihitsy mety miteraka aretina mihitsy mety miteraka tsy fahafahana manao zavatra fantatsika eny antsony hoe intoxication dia izay no mahatonga azy hoe tandreminareo mihitsy raha miteny izy manao hoe sy ny vokatra zao fiainana izao fiahiahina zao fiainana izao izy manao hoe ary mitandrema fandrao mifonareo ho vesara ny vokatry ny fisototoka sy ny fahamamona ny fiahiahina zao fiainana izao dia lay teny hoe fiahiahina zao fiainana izao dia mérimna ny filazan'ny Luc azy zany hoe karazana anxiété hono eo amin'ny teny frantsay souci hono eo amin'ny teny frantsay zany hoe karazana tebiteby mieritreritra loatra lay fiainana mieritreritra loatra lay hoanina mieritreritra loatra lay tafiana mieritreritra loatra lay mivaky lo loatra amin'le fiainana azy zay mahatonga ny hoe aza apetraka eto amin'izao tontolo zao ny fonao fa raha eto amin'izao tontolo zao napetraka koa ny fonao zany hoe de variana tsy mieritreritra afa-tsy ny azahoana vola tsy mieritreritra afa-tsy ny azahoana voninahitra tsy mieritreritra afa-tsy ny azahoana izao sy nyzao sy nyzao zany hoe manao tanjona ny fiainana eto amin'izao tontolo zao dia manjary tonga lay mérimna manjary tonga lay souci ary io Jakoba efa manavatra an'io hoe nareo ange mahavoanareo de zao hoe tsy mahay mangataky nareo ho an'ny filanareo mangataky nareo ho an'izay izay ireharehanareo am'ty zao tontolo zao ty mangataky nareo am'izay ieboebonareo am'ty zao tontolo zao ty de zao tsy mahazo ninina nareo mifanditra nareo mifamononareo zay lay mérimna lasa mahatonga atsika manana tebiteby de zao tsy hoe satria tsy mamaly vavaka Andriamanitra fa satria misy zavatra iritsika mihoatra noho ny sitrapon'Andriamanitra fiavako eto ary raha ohatra ka mamahavaza zay voambolana ampiasain'ny Luc zay isika dia misy lafin-javatra roa lehibe mihitsy raha miteny ny tompona hoe mitandrina isika riavako malala satria olona manana tanjona mitandrina itsika satria olona manana lalana tian'Andriamanitra izorana araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy itsika no mitondra ny fiainantsika am'izay itiavantsika azy fa Andriamanitra no te hitondra atsika amin'ny lalana zay mahafinaritra azy zay fantatr'Andriamanitra fa mety olona manana tanjontsika manana programa no zany dia tian'Andriamanitra isika tsy hanadino an'izay raha vao manadino isika ny antom-pisitsika ino moa ny antom-pisinao ino moa ny antom-pisin'ny mpino itoronovana tsara ino ny antom-pisin'ny mpino hanompo an'Andriamanitra hifaly amin'Andriamanitra ino ny antom-pisin'ny mpino ho tiany namana sy ny mpiarabelona aminy ino ny antom-pisin'ny mpino ho tiany tanindrazana rehefa adinontsika zay satria mavesatra loatra amintsika variana amina zavatra hafa isika de zao adinontsika zay de tsy tody amin'ilay tanjona ary ny dikany voalohany intsony hoe manota dia tsy mahatratra tanjona avako malala
420 taona zao ny nazahoantsika falefatena tao aorianan'ny fanjanahantany ela. Asary ohatra mieritreritsika manao hoe sao de tratran'ny kiray-pale reny malagasy, tratran'ny aretin'andoha, vokatry ny toe-javatra maro samihafa, tratran'ny kiray-pale fanina mandraingiraingy ka tsy tonga any am'ilay tanjona tokony ho izy. Sao de sanatria tratran'izany tsika, sao de mavesatra tsika loatra, ilo teneny hoe barimo, sao de mavesatra tsika loatra, sao de misy zavatra manavesatra tsika loatra. Inona reny manavesatra tsika malagasy ka mahatonga tsika ny fotsika tsy afaka, ny fotsika sy ny saitsika tsy afaka mifantoka any amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana, any amin'ny fampandrosoana ny fiainany tsirairay. Inona ny manavesatra tsika? Ny fifankalana ve? Ny tantara ve? Ny tsy fahaizana mifamela ve? Ny fitiavam-bola ve? Ny fitiavam-boninahitra ve? Fa na inona na inona matoa variana isika ka tsy mahatratra ilay tanjona de zao, satria misy ireo zavatra telo ireo zay ambarany lioka. De voalohany lay teneny hoe mite, misy intoxication, zany hoe misy zavatra zany asa atao anatin'izay 420 taona zay. Inona reny de zavatra nanapoizina atsika? Inona ny poizina ka ao anatsika? Ny fahalainana ve? Tsika tsy mazoto miasa ve? Tsika tsy manaja ny fahamarinana ve? Itsika tsy mahay mifamela ve? Inona re lay mete? Inona lay intoxication? Inona lay mahajamba atsika? Inona lay mampamamo atsika? Inona lay mahajambena atsika ka mahatonga atsika mandraingiraingy mandritra ny 420 taona miodikodina etsy miodikodina etsy, tsy de tena azo lazaina hoe mandroso de manahoana? Ny mponina mitombo, ny fiarikariana tsy mitombo. Inona lay mete? Fa ny faharoa de zao, inona koa ny zavatra, inona lay barino, inona lay manavesatra atsika ao? Inona lay ao an-tsaitsika ao? Misy inona ao am-potsika malagasy hoe misy inona ao an-tsaitsika ao ka mahatonga atsika tsy mifantoka, mahatonga atsika tsy tena afaka mandanjalanja tsara? Inona koa lay kiray-pale? Inona lay mahafanina atsika eo? Inona lay zavatra ao anatin'ny fotsika, ao anatin'ny lohatsika io avako? Inona lay mahavariana atsika? Ny fiainana eto am'izao tontolo zao ve asary afaka malala mbola tsy tara, mbola tsy tara, satria eto lioka dia manazava manao hoe miambena, mivavaha mandrakariva dia ahery ianareo. Ay azo resena tsara mihitsy reo lafin-javatra telo reo, lay vesatra izay manavesatra ny fotsika, lay barino, lay fahamamon'ny saina, fahamamon'ny eritreritra vokatry ny fiahiahina zao fiainana zao, vokatry izay fitiavana zao tontolo zao, lay areti-tsainana mahatonga atsika variana. Ay azo resena. De hoy Paoly, hoy Lioka eto manao hoe tena azo resena mihitsy io amin'ny alalan'inona? Fahavononana hijery lay tanjona, mivonona any amin'ilay tanjona foana ny masonao, de mivavaha ianao, mifikira amin'Andriamanitra ianao, de azo hery ianao. Mahazo hery isika, afaka mandresy ireo lafin-javatra maro samihafa ireo, afaka malala am'izao fankalazana ny fetim-pirenena zao de afaka tahaka izany nomeny lioka atsika manao hoe ahery ianareo, ahery mandrakariva ianareo. Fa izao tsy mahery ianareo raha tsy mivavaka, tsy mahery isika malagasy raha tsy mivavaka. Resy isika rehefa tsy ampy vavaka, ary tsy vitany hoe tsy ampy vavaka, fa izao resy isika rehefa manadino hoe avy aizitsika, ho aizitsika, resitsika rehefa tsy manana tanjona, resitsika rehefa adinotsika hoe tokony hahatratra an'le tanjony rentsika. Ary zay raha teo midika ny voalohany zay rahazatsika teo hoe proseko, ary resitsika rehefa tsy mahajoro tsara manoloana ny mondialisation, manoloana ny zavatra maro isan-karazany, tsy zany ny rano zay mampienjera atsika rehefa tsy mahajoro tsara tsika. Afaka malala am'izao fetim-pirenena izao dia mivavaka ho an'ny tanindrazana isika, mivavaka ho an'ny malagasy isam-batan'olona mba ahajoro vavolombelona ary hiazona izany toe-panahy mendrika ny filazantsara zany, hiazona izany ataontsika hoe ny fahatokinan'Andriamanitra, hiazona izany fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany, ary atoko
fa eo ankilantsika Andriamanitra miainy mivavaka ataontsika ary mampahery antsika. Varakitsika tompo ansoeranao zay aloha zao fetim-pirenena omenao anay izao, tsaronay ny fikazahana ray aman-drenina namoy aina ireo martiora ny tanindrazana, tsaronay ny faharetan'izy ireo, ny fahorinany enan'izy ireo reo zoky ray aman-dreny nazahoanay ny fahaleovantena. Saotra tompo noho ny fahatsiarovanay azy reny, fa hitanao koa fa misy fahavarianana eo anivon'ny fiarahamonina misy anay fanon'izay manoloana ny fahantrana. Mavesatra ao am-ponay ny fitiavana ny rehako zao tontolo zao ka adinonay ny hasin'ny tanindrazana nomenao, adinonay ny fitiavanao Andriamanitra. Mavesatra koa ny fonay ary indraindray misy fahalovana, misy poizina aza ty anatin'ny fonay ka manjary mandraingirangy zahay tsy hitanay ny lalak'izorana, tsy hitanay ny tanjona tokony hatongavana. Mamelà anay tompo, mamindrafo aminay, fa ataon'izay atsiaro fa manana tanjony zahay de menao firenena, menao tanindrazana, menao firenena mahana zay maha-izy azy. De mivavaka zay Jesoa, ataovy miorona aminao ny firenenay, mifahendrena fahazavan-tsaina ny vahoaka malagasy ireo tompona andraikitra isa-tokony ao anatin'izany firenena zany, ny mpanabe rehetra, ny sambatan'olona reo olon-dehibe menao fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany dia da io tompo mba samy hiara-mibaonjina ny tombotsom-pirenena ary indrindraindrindra da io zahay Jesoa mba hajoro vavolombelona. Mifandriam-pahalemana zahay, jereo ny fiangonanao, jereo ny isan-tokantrano am'izay fikalezanay, arovo ny tanoranay ary mitoera mandrakariva eto am'ty nosy malalana ity, satria anao Madagasikara. Saotra tompo anao ny am'izay nitahinanao nandritra efatra amby enimpolo taona zahay, mametraka no avy eo ampelantananao zahay sy trano ny firenenay, esory ny vesatra tsy afaha mandroso ny zay mety ho fahalovana tsy afahana mandroso, ary indrindra koa aza mety ho fahavarianana tsy afahana miezaka manao zay hahatsara ny fanompona sy ny fanarahananao ary ny fiainana isanao. Eo aminao Jesoa mametrahana ny tanindrazanay ary mombahany mandrakariva. Amen.